Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Andehantsika hiaraka hivavaka. Misaotra anao hatrany izay Tompo fa isa-maraina tahaka an'izao dia avozinao ny famindram-pony ataonao aminay matoa izay mbola velona tahaka an'izao. Trapa amonjena tokoa. Dia misaotra fa izany no ahatsapana isan'andro fa tena tia anay ianao ka indray tokoa izahay mamaly izany fitiavanao izany. Dia atolotray mba hanjakanao Tompo ny fo ny fiainanay iray manontolo amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Voalohany indrindra dia misaotra ny Tompo isika ry havako fa afaka nivavaka ao omaly ary noho ny famindram-pony sy ny fahasoavany dia sady nahazo ny tenin'Andriamanitra tamin'ny toritentsika no nandray ihany koa ny asa sy fahampahirezana. Dia misaotra ny Tompo ihany koa isika ny amin'ny nanomezany iray an'izao herinandro vaovao izao. Herinandro ry havana izay ahafahantsika hatrany manompo ny Tompo amin'ny fitiavana ary indrindra manao koa izay rehetra mahasoa sy mahatsara ny fiainantsika tsirairay avy. Voninahitra ho an'Andriamanitra ny amin'izany. Ary misaotra ny Tompontsika fa mbola afaka miresaka ihany koa ny amin'ny lohahevitra iainantsika ao anatin'izao volana martsa izao, ny amin'ny hoe miantso amin'ny fibebahana ny Tompo. Eny ry havako amin'ity anio ity dia andeha hampatsiahy kely ianao ahako hoe ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karimy isika ary efa misasaka izany izao. Noho izany dia ny karimy dia idirantsika ao amin'ny fifehezan-tena. Fifehezan-tena ary indrindra fifehezana ara-panahy izany. Raha ny tokony ho izy anie dia karimy foana isan'andro ny fiainantsika, izany hoe mifady ny ratsy mandrakariva. Izay izany ny raha raisina koa ny hevitry ny karimy, fifadiana. Dia fifadiana ny ratsy mandrakariva ka tsy hoe aseho amin'ny alalan'ny hoe hanina hohanina na ny fomba amam-panao. Misy aza moa dia hifonako raha miteny ity aho hoe raha mahalany sigara 4 hony ao anatin'ny iray andro dia ao anatin'ny vanim-potoanan'ny karimy dia mba aheno izany farafaharatsiny sigara 2. Eny izany no tafalatsaka ao am-posy ao an-tsain'ny sasany fa tsy izay mihitsy. Rehefa mifady dia mifady. Izay izany ilay izy. Dia tena mifady ny ratsy ary mitondra eo anatrehan'ny Tompo izay fahalemena, izay fahazaran-dratsy ny ota malaky mahazo. Izay izany raha tena tsorina ny vanim-potoanan'ny karimy. Ka io vanim-potoanan'ny karimy koa nefa no tena tsapahntsika ny amin'ny fitiavan'Andriamanitra. Satria matoa meny antsika hatrany ny fahavelomana izay nisaorana teo. Matoa no meny antsika ny vanim-potoana tahaka an'izao ka mbola itenenany amintsika hoe izao no mety atao. Izao zany izao dia hoe miverina amin'ny Tompo, miverina aminy amin'ny fibebahana araka ny antsony. Matoa izy mbola manao an'izany dia tiantsika ry havana. Ary marina mihitsy ny tenintsika malagasy sy ny tenin'ny soratra masina mifoto-kevitra izany dia hoe zanakatiana no anarina, zanakatiana ho ny soratra masina tsy tsitsiana tsotsoran-kazo. Ka dia tian'Andriamanitra tsika dia torony lalana. Anio ary dia izao ny Isaia 4:7, andininy 2:20 no ampitaina amintsika indray iarahantsika mifanentana amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Isaia 4:7, andininy 2:20 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Izao efa nandevina ny fahadisoanao tahaka ny fandevina ny zavona ary ny fahotanao tahaka ny rahona. Koa miverena amiko fa efa nanavotra anao aho. Amen. Izany ry havako ny tenin'ny Tompo izay azo zaraina roa tsara. Ny fizarana voalohany dia ilay teny fanomezan-toko hoe na inona fahotantsika izany, na inona fahadisoantsika dia efa navelany Tompo izany. Ny levoniny izany ataony sariny hoe zavona, ataony sariny hoe rahona. Tsy hita, tsisy traso ilay fiteny izany. Tena levona, tsisy faikapaikany tavela, tsisy inona, tena levona. Andriamanitra mpamela heloka antsika noho ny amin'i Jesoa Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Izay izany ny izy. Ary aveo dia manao teny mahafinaritra izy. Ohatran'ny azoko sary an-tsaina mihitsy hoe ohatran'ny manambitamby indray ny Tompo hoe koa miverena amiko fa efa nanavotra anao aho. Aiza ianao ry havana no handray teny tahaka an'izany? Omaly tamin'ny toriteny dia niteny hoe ny karimy koa dia karazan'ny fanaovana inventaire. Inventaire ny fiainana ara-panahy, inventaire amin'ny lafiny hoe inona ho ahy.
ny mbola mamatotra inona ny hotako ho ahy. Havako mahafinaritra izany tenin'ny Tompo izany fa fotoana izao, tena fotoana izao anaovana aingana vaovao indray ara-panahy izany. Ary ny tena tsara ny dia tsy miandry ny carré miaraka nambarako teo hoe carré foana isan'andro ny tsika mifady ny ratsy. Fa izao aloha izany ao anatin'izao dia miara-miainga izany. Miara-miainga handeha indray ho amin'ny fiainam-panahy vaovao. Dia hoy ny Tompo, izaho efa nandevona ny fahadisoanao tahaka ny fandevona ny zavona, ary ny fahotanao tahaka ny rahona, koa miverena amiko fa efa nanavitra anao aho. Ameny dengana ery havako isika rehetra mba tsy hanamafy fo teneniko izany ary ampatsahivana ary manomboka amikoa indrindra fa tena hiaiky ny heliko antsika ary hiverina amin'ny Tompo mba ahazoantsika mandray izany fitahiana indrindra fanavotana ao amin'i Jesosy Kristy naterina izany ilay hany mpamonjy izao tontolo izao. Ameny. Mivavaka isika. Misaotra anao izay Tompo fa tena tianao ary. Koa tario amin'ny alalan'ny fanahy masina izahay mba hiverina aminao tokoa, andraisanay famindrapo, andraisanay famelan-keloka, levoninao ny hotanay, levoninao ny fahadisoanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dia ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy. Amen.